Ry havana, ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, misaotra anao hatrany izay isaky ny maraina tahaka an'izao noho ny fahasoavan-dehibe. Endriky ny fitiavanao ka hanomezanao anay indray ity andro ity iainana. Dia ho anao ny derany saotra ary voninahitra, ingany ho tafiana Tompo, ny fanomezam-boninahitra anao amin'ity tontolo andro ity amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ny fanoharana nataon'i Jesoa momba ny fanjakan'ny lanitra, izay tahaka ny amin'ny fampankarabadin'ny zanakalahin'ny mpanjaka indray ry havana, no zaraina amintsika amin'izao mofinaina anio izao, miopana amin'ny hoe olomboantsy ny mpino. Izany dia hita ao amin'ny Matio 12:1 ka hatramin'ny 14. Ity ry havako dia Matio irery no mitantara azy ato amin'ny filazantsara. Naniraka ny mpanompo ny mpanjaka mba hiantso an'izay efa nasaina akao amin'ny fampankarambady, nefa tsy nety ho avy ireo. Dia naniraka mpanompo hafa indray izy, dia ny mpanjaka izany fa tsy nisy ny raharaha, ary ny sasany aza sambotra sy nisetrasetra tamin'ilay mpanompo ary namono azy. Dia tezitra ny mpanjaka dia naniraka miaramila, dia nandringana izany mpamono olona izany sady nandoro ny tanànany. Dia mbola naniraka mpanompo hafa indray ny mpanjaka ho any amin'ny sampanandalana, dia nilaza hoe asao daholo na ny ratsy na ny tsara, dia ho fehim-pihinana ny fampankarambady fa efa vonona ny sakafo. Kanjo no niditra izy dia nahita olona tsy mitondra ny akanjo mpanao amin'ny fampankarambady. Dia nasainy nofatorana ny tongotra aman-tanany, dia nariana ny ivelany, any no isy ny fitomanina sy ny fikotrohan'ny nify, hoy ny filazantsara araka ny Matio 12:20 araka ny ambara amintsika eto ry havana. Inona ary ny hevitra izany amin'ny hoe olomboantsy ny mpino? Izany no tena zava-dehibe tsara ho eritreretintsika ry havana. Ireto ary misy efatra. Voalohany, ny Israely no voasa, ireo no natsoina voalohany handray ny famonjena, endriky ny fampankarambady ary endriky ny fanjakan'ny lanitra. Faharoa, nandahany izany ny Israely ary novonoiny ny mpanompo izay tsy iza akory fa Jesoa Kristy. Ny Israely ihany, nivoaka an'Andriamanitra ihany no namono an'i Jesoa, ary rehefa nitoy ny tantara moa dia tonga hatrany amin'ny apôstôly izay tsy nohenoin'izy ireo izany. Fahatelo, nitodika tany amin'ny jentilisa ary Andriamanitra niantso azy ireo izany le endriky le hoe natsoina teny amin'ny sampanandalana, dia nidodoholina tsara na ratsy dia tongava mba ho feno ao amin'ilay fampankarambady izany. Jentilisa io, nitodika tany amin'ny jentilisa Andriamanitra rehefa nandaha izany ny jiosy. Jentilisa indray no natsoina. Faefatra, tamin'ireo jentilisa natsoina ireo dia nisy tsy nanao ny akanjo fitondra amin'ny fampankarambady araka ny lazaina teo. Izany dia ny olona izay mihevitra ny tenany ho manana ny marina, ho azy ihany, izy no mamaritra ny marina, izao no mety amiko, dia izay izany, fa tsy ny fahamarinan'ny filazantsara. Tandremo ry havana, fa tsy ny fahamarinantsika no mahavonjy, fa ny fahamarinan'ny filazantsara, ilay nentin'i Jesoa Kristy izany. Fahaverezana nefa raha n'ity olona ity dia hitantsika eto izany. Noho izany dia mila mitandrina tsara izany tsika olomboantso, mila mitandrina tsara tsika. Tsy ny fahamarinantsika no hanamarinana antsika, tena tsy izany, fa ny finoana an'i Jesoa Kristy irery ihany, izay no fahamarinan'ny filazantsara ry havana. Ary izay no nahatonga ny Tompo eto ny teny, eto amin'ny farany eto hoe fa maro no antsoina nefa vitsy no vidiana. Matio 12:20. Raha fitinina ary izany dia izao, voantso isika, voantso, ary indrindra araka ny fanambara eto amin'ny batisa, fa tandremo ary, tandremo tsy ny hoe fahazotoana mivavaka na fandraisana anjara any amin'ny sampana sy ny adidy samihafa ato amin'ny fiangonana no hanamarinana antsika, tsia, fa ny fiainantsika ny finoana ny filazantsara dia ny finoana an'i Jesoa Kristy. Izany ihany no hanamarinana antsika ry havana. Izany no maha olomboantso antsika. Koa dia ingany ny fanahy masina ary hampianatra antsika ny marina, dia ny marina mba tonga antsika ho anisan'ilay voafidy amin'ireo olomboantso ireo. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka ary isika. Tompo.
Ny fanahinao masina hiasa aty anatinay amin'ity tontolo andro ity sy amin'ny androm-piainanay rehetra, mba hahatonga anay olom-bo antso, voamarina araka ny fahamarinan'ny filazantsara, voamarina araka ny finoanan'i Jesoa Kristy, mba hahafahanay mandova koa ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ilay fanjakan'ny lanitra ao amin'i Jesoa Kristy tompo irery ihany izany. Petraka manontolo am-pelatananao ny fiainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanana. Amen.